eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely manolotra miarahaba ho anareo rehetra zay efa eopoditry ny fahitalavitra ny tenako am'ty andro anio ety miarahaba anareo aho ary manonona ny fiadanana ny fitsarana ary ny fiainana be debe mba hoeo aminareo tsy raharay avy isambatan'olona tena ho ataon'Andriamanitra eo aminareo tokoa izany anio raha toka mino ianareo koa raha misy baiboly aza eny aminareo a dia andao vakitsika miaraka ao amin'ny bokyny Jaona toko fa 8:5-telopolo toy zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo koa raha ny zanaka no afaka anareo o Jesosy dia ho afaka tokoa ianareo mazava be mihitsy ny voalazan'i Jesosy fa tonga tety ambony tany izy mba hitondra fanafana ho an'ny olona rehetra teny efa nataony ny azy ka dia azo antoka fa ho amarininy ary ho amarininy anio de anio ihany ao anatin'izao fotoana andrenesanareo an'izao afatra izao anisany asa fanafana zay ho ataon'i Jesosy de ity ny fanafana ny fanan'ny olona mba tsy ho very any am'ilay atao hoe fahaverezana mandrakizay zay ny tika n'ilay teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko 7:20 manao hoe fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao no meny ny zanan'ilay tokana no meny nampidiny tety ambony tany ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa kosa anana fiainana mandrakizay de mitovy am'izany ko tonga Jesosy mba hitondra fanafana ny tenan'ny olona mba tsy ho voagejany aretina intsony tonga Jesosy tonga tety ambony tany izy mba hitondra fanafana ny tenan'ny olona manoloana an'ireo olana amin'ny karazana tonga tety ambony tany Jesosy mba hitondra fanafana ny olona manoloana ny fisina ozina sy fanaratsy zay mety atao sy manageja ny olona maro ary raha mandika amin'ny baiboly azy isika de mahita fa tsy manahirana an' Jesosy mihitsy ny mitondra fanafahana tsy sarotra aminy ny mitondra fanafahana de hoy aho hoe normal be zany satria Jesosy nge no araka voalazan'ny baiboly no Andriamanitry ny Andriamanitra tompon'ny tompo ary manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra mihitsy izy ahoana ho ny teniny teo Jaona toko fa 8:5-telopolo koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo de petraka ny fanontaniana hoe inona tokoa moa no antony natonga an' Jesosy tapa-kevitra hoe hitondra fanafahana ho an'ny olona raha tonga tety ambony tany izy tsy efa nisy ve ny dokotera manampaizana fijaboana tam'izany andro zany tsy efa nisy ve ny olona azo lazaina hoe nianatra na niofana tamin'ny famahana olana tena fa nisy tokoa zany rehetra izy zany fa izao raha mandika amin'ny baiboly ianao a tonga tety ambony tany Jesosy anisan'ny tena asa nasongadiny de ny asa fanafahana ny asa fanasitranana ny asa famahana olana hitsy zany ao amin'ny bokyny Matio, Marka, Luka, Jaona ary mbola hita izany tamin'ny andron'ireo apôstôly sy ny fiangonana voalohany ary satria tsy miova izy omaly anio ary mandrakizay tsy miova ny programa an'Andriamanitra tsy miova ny programa zay nandran'Andriamanitra ray an' Jesosy tety ambony tany de mbola manao zany asa fanafahany zany any izy hatramin'izao vaninandro misy atsika izao fa volombelona zany ny tenako zay mitory ny ten'Andriamanitra aminareo
ka ny valiny fanontaniana natao tery aloha zany de zao: tonga tety ambony tany Jesosy mba hitondra fanafahana, satria avy any ambony izy, avy any ambony ny tompo Andriamanitra tsy to no nahita fa misy hery ratsy mamatotra ny olona, manankejy ny olona ety ambony tany. Avy any ambony any koa izy no mahita fa tsy any olona, tsy any dokotera, tsy any manam-pahaizana ny miala am'ireo hery ratsy zay mamatotra sy manageja ny olona ireo. Marina fa araka teo teo hoe efa nisy ny dokotera tam'izany, efa nisy ny manam-pahaizana, fa voafetra ihany a zavatra vitan'izy ireny. Ka de nanapa-kevitra zany Andriamanitra hoe tsy maintsy ampidinina ety ambonin'ny tany Jesosy mba hitondra fanafahana feno, de ny fanafahana ho antsika zanak'olombelona, mba tonga atsika hitoetra ny fiadanana, hitoetra ny fitsarana, ary hitoetra ao anatin'ny fiainana be deaibe mandritra ny fahavelomantsika ety ambonin'ny tany. Zao tokoa ke ny zava-misy eto ambonin'ty tany ity ary zava-misy mahazo ny olona maro le izy. Maro amin'ny olona no manana olana sarotra vahana, tsy vahana, ary tsy voava mihitsy. Tena mampanao salut double mihitsy le izy rehefa tena iainana amam-bola maro na amataona maro. Ary tsy olona ray, na olona roa, na olona telo, na dimy amanenina no matsapany zany olana sarotra vahana, tsy vahana, ary tsy voava zany mihitsy, fa olona maro. Ary tsy ny olona tsotra ihany, fa hatram'ireo olona zay efa nandray an' Jesosy, hatram'ireo olona zay azo lasaina hoe efa mpivavaka be, dia matsapa fa misy tokoa zany olana sarotra vahana, tsy vahana, ary tsy mety voava izany mihitsy. Zao mantsy, raha mbola velona eto ambony ty tany ety isika zanak'olombelona, de tsy maintsy mitapo amin'ny olana, tsy maintsy mitapo amin'ny olana foana, tsy mitapo amin'ny olana androany fa mety hitapo amin'ny olana aoriana kely eo. Fa isaorana moa Andriamanitra fa noho ny fahasoavany dia nomen'Andriamanitra fahendrena ny olona, nomen'Andriamanitra fahaizana ny olona, nomen'Andriamanitra fahalalana ny olona entina amana ny olana misy. Fa misy kosa nefa tiako tsindrina am'ireny olana sarotra vahana, tsy vahana, ary tsy voava mihitsy reny. Misy amin'izy reny, zay ny zavatra mitranga, satria ozina sy fanaratsy no ao ambadiky le olana. Ozina sy fanaratsy no ambadiky ny olana. Ary raha ozina sy fanaratsy tokoa zao no ao ambadiky olana mahazo anao io, zay sarotra vahana ankehitriny, tsy avahana mihitsy, ary tsy mbola mivamy mandraky ty ny androany, raha tena ozina sy fanaratsy no ao ambadika, dia azo antoka fa hoentinao mandramaty izany olana zany. De zany no hitan'Andriamanitra avany an-danitra, avany ambony, ka natonga n'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe alefako any ambonin'ny tany Jesosy Kristy, ampidiniko any ambonin'ny tany izy mba amonjy ny olona ho afaka am'izany olana entin'ny ozina sy ny fanaratsy zany. Ohatra iray ty tantarako aminareo ity, voaingana zao vao tam'ty herinandro ity, de nisy tovavy iray niona tamiko ary niresaka tamiko izy. Tany amin'ny roa taona lasa tany no efa niona izay ary efa niresaka izahay. Ary tam'izany no efa nanao vavaka fanafana ho azy aho. Taorina zay moa izy de tsy hitako intsony, fa zao ndray roa taona teorina araka nambarako teo hoe vao tam'ty herinandro ity no niona tamiko indray izy ary niresaka tamiko. Olana ara-pitiavana, olana eo amin'ny fananganana tokantrano no noresany tamiko. Nambarana tamiko tam'izany fa tsy milamina mihitsony ny fiainam-pitiavana, teny hoe tsy milamina ara-baky teny. Tany am'roa taona lasa izany olana ara-pitiavana izany no noresany tamiko. Tam'ty herinandro ity de mbola zany olana ara-pitiavana, olana tsy mahatsangana tokantrano zany ihany mbola noresany tamiko. Dikan'izany dia tsy tafavoaka ny fahindreny, tsy tafavoaka ny fahaizany amampalalana zany,
lay famana ny olana de ny olana ara-pitiavana nisy teo aminy to anatin'izay rotona izay tsy tavavoaka le izy normalina be satria ozina sy fanaratsy no tao ambadiky le olana ara-pitiavana zay nahazo azy fa tsy hoe olana tsotra na hoe zavatra tsotra no fototsy le olana de zao zany no nresako taminy tsy maintsy nambarako taminy ny amy Jesosy Kristy tsy maintsy no mafisiko taminy ny amy Jesosy Kristy satria tam'izany fotoana zany izy azo lasaina fa tsy mbola nanapa-kevitra ny tena hoe andray an' Jesosy na hoe androso ho an' Jesosy fa ny namaky azy tam'izany fotoana zany de ny mba hoe ho afaka am'le olana fa jalo loatra hony izy tam'izany fotoana zany ihany ko tsy mbola nahafoy lay fano ratsy nazatra azy izy tsy mbola tena vonina ho an' Jesosy izy de normalina be raha ohatra ka tsy nisy famonjena azon'Andriamanitra natao azy nanoloana ny olana ara-pitiavana na ny olana nanoloana ny olana fanangana tokantrano fa zao zay ny olana to anatin'ny terinandro ity vo ny lobava tamiko izy hoe tena no tena ho an' Jesosy apastera tena ivavaka pastera ho avy am'izay aho tena amonjy fitoetrivavahana tena amonjy fiara-mivavaka tena leo ah satria nambarako taminy hoe ianao ngerana bavy mbola tanora mantsy anao zao mbola tena mitsangana tsara anao zao de ohatrany hoe matanjaka ny sainao fa mbola vonina hiarikady foana fa ho avy ny andro itombotaony ianao tsy atanjaka ntsony ny sainao tsy atanjaka ntsony ny eritreritrao eo anao vao tena atsapa ho tapidalaka le ka na dia ny fanatonana Jesosy ary mety tsy vitanao ntsony am'izany ka de tapoany hevitrao de zay nambaran'izay hoe tapa-kevitra pastera tena tapa-kevitra ny foko rehetra ao fa ano tena ho an' Jesosy anotra fianango an'Andriamanitra tena anompo azy marina tokoa de akoatra ny olana zay no resako te moa de ny olana ara-pitiavana sy ny olana olana ara-panambadiana sy tokantrano de misy ihany keo ny olana ara-pivelomana ary misy taky zany ihany koa ny olana mikaseny amin'ny trosa tsy mety voefa mihitsy tena olana zany ary tena olana lehibe mihitsy zany de akoatra zany rehetra zany a de misy ihany keo ny aretina olana faran'izay azo lazany hoe mafy ihany keo ny aretina indrindrindrindra moa raha hoe tsy mety sitrana le aretina na tsy mety miala mihitsy le aretina kanefa ny tena amin'io manataina mijaly ny vola mikarena am'izany miraraka tahaka ny rano mihitsy azavaiko aminareo rehetra zay mahita sy mandray amy ty androandroany ity fa misy am'ireny aretiny reny misy am'ireny aretiny reny mety hoe tsotsotra le aretina mety hoe efa gravy be le aretina misy am'ireny aretiny reny no aretina ateraky ny ozona sy ny faneratsy anisan'zany ny aretina etiny famosaviana ny anaran'zany faneratsy mpitondra aretina matonga ny aretina sarotra sitranina na tsy aisitranina na hoe tsy mety sitrana mihitsy ny anaran'zany araky ny tenin'i Jesosy ao amin'iko toko fatelombe folo andiny faraikimbe folo de zao fanahy mahafarofy ny anarany zany ho Jesosy de fanahy mahafarofy misy am'ireny aretiny reny ihany ko no azo lazaina hoe somary tsindriky kely akoatrany hoe fanaratsy mitondra azy de ozina mihitsy no tena mitondra an'lay aretina ozina moa no ilazana azy raha toka maromaro am'ireo fianakaviana no mitovitovy aretina ohatra efa hitako zao samy marary eo amy tranonjaza avokoa ny vehivavy mpiray-tapofo na reo vehivavy cousine zanaky ny mpiray-tapo am'ray aman-dreniny ary misy aza de maty an'izay aretina eo amy tranonjaza zay le olona marary ozina no ilazana azy
ozina manaraka ny taranaka ny olazana azy satria hitovizana ny fisehoan'le aretina eo amin'ny mpianakavy. De zao a ny aretina avy amin'ny fanaratsy araky nambarako tery aloha na ny aretina avy amin'ny ozina araky nambarako teo de tsindriko kely fa aretina sarotra sitranina, aretina tsy ahisitranina, aretina tsy mety sitrana. Zay zany amin'ny akapobeana. Ary ny fisina fanaratsy tahak' zany, ny fisina ozina tahak' zany no fotra natokan'i Jesosy na anaiky nidina tety ambony tany mba anafaka ny olona am'ireo olana ety ny ozina sy ny fanaratsy, anafaka ny olona am'ireo aretina nety ny ozina sy ny fanaratsy. Ko anjaranao zany am'ty androandroany ity no mandinidinika ny mombanao hoe io olana misy eo amin'ny fiainanao io, toy ny hoe olana ara-pitiavana na olana ara-panambadiana sy ara-tokantrano, toy ny hoe ny olana eo amin'ny lafiny asa fivelomana, toy ny hoe olana satria misy trosa tsy voaefa mihitsy eo amin'ny fiainanao. Vao tamy terandro ty ihany ko zao a de tafoana tamin'ny ara-matoa anankiray no tantarainy tamiko hoe paster mba manana ny ampy any izahay fa tsy hay mihitsy hoe fa inona mahazo anay fa ny fiainanay de tsy maintsy mitrosa, na de misy ary ny eo an-tanana de tsy kasiana fa mandeha mitrosa foana. Ka rehefa manefa trosa izay ozy izy de matsapa sahirana, matsapa verevitra, de le vola kely tao an-tanana ray no entina any afana trosa, ary le trosa efaina ary a de mbola trosa arana zanany. De tena tsapanay mijaly izay paster, tena mijaly zay. De rehefa andresaka teo moa zany zay de ho iaho hoe ny afantarany hoe ozina lizy de fa hitanao any am'ireo naterako ihany ko tena marina za paster, tena marina za fa ny zanako rehetra ihany ko de mitovy aminay mivady ny fiainana, tsy mety raha tsy mitrosa, mba manana ny ampy izay fa tsy mety raha tsy mitrosa, ohatrany hoe tsy velona raha tsy mitrosa, de mijaly be rehefa manefa trosa. Ry havanao, ozina zany, zay le hoe ozina manaranaka. Ka dinio ny fiainanao raha ohatra ka misy olana tatak' zany aminao. Na tsy eto zay zavatra hafa mety mitranga hoe aretina, dinio ry havana malalo. Fa ny mampahery rehefa fantatrao fa ozina lizy na fanaratsy no ao ambadika, efa vonina Jesosy. Satria zay nanoran'Andriamanitra azy hoety ambony tany. Efa vonina Jesosy ny anafaka anao, ny anafaka atsika rehetra. Averiko ndray le teny natao Jesosy. Koa raha zanaka no ho afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Raha ny voalasa baiboly tokoa, marobe mihitsy ny olona no efa nafany Jesosy tamin'izy nandalo tety ambony tany. Marobe mihitsy ny olona no efa nafany Jesosy. Tahak' zany ko tamin'ny andro andreo apôstôly sy fiangonana voalohany, de marobe ihany ko ny olona efa no afany Jesosy. Ary hatram'izao vaninandro misy antsika zao de hitako fa mbola marobe ny olona efa no afany Jesosy, ary mbola marobe ny olona zay tiany Jesosy ho afahana. Anisan'izany ianao zay mahita sy mandrea am'izao fotoalo zao. Tena mpanafaka Jesosy, tena mpanafaka arabaky teny izy. Ijoro vavolombelona aminareo aho, efa elaela ihany no nisiny ty famonjena sy fanafahana nataony Jesosy ity. Ndre mandeha de nisy vehivavy anankiray niona tamiko, de nresaka tamiko izy. Aretina zany no tantarainy tamiko. Aretina teo amin'ny tranonjaza, teo amin'ny col. Zany hoe raha tena fitinina de tratrany cancer en col io vehivavy io. Ka rehefa nandeha teo ny resakay de no tantarainy hoe ny pratapo amiko nye paster ka tratrany ty aretina cancer en col ity daholo hoe, ary io aretina cancer en col io no nafaty azy rehetra. De za moa paster rehefa nandreany ty fiangonana ity de tapa-kevitra ny iona aminao ny anatonanao fa mino fa ny vavaka ataonao no asitrana afaka. De rehefa niny tak' zany moa izy de zaho ihany ko niny nahery a de
nambarako tamin'ny ten'andriamanitra, nambarako tamin'ny tokony atao rehetra, de tena no raisina no ekely le teny, ny ekely le torevitra taorina zay de mivavaka ho azy a isaoran'andriamanitra fa dia levina tanteraka tsy te ho aminy le cancerny col mandraky tianandroany efa taona vitsivitsy zay tsy narary ny aretina teo amy col intsony ity vehivavy ity ary zany no fototra natonga azy natonga azy nivavaka tao amy fiangonana misy anay. Zany tantaraiko aminareo zany de manambara hoe mpanafaka tokoa Jesosy, ny rana mba hanafaky izy ka na olana inona naretina manao ahoana naretina manao ahoana de hainy Jesosy ny manafaka ny olona, vitany Jesosy manafaka ny olona ary na de ny mpanompon'Andriamanitra aza no manao le vavaka de vonina be mihitsy Jesosy ny anamarina ny vavaka ataon'le mpanompon'Andriamanitra satria lay fanazavana ataon'lay mpanompon'Andriamanitra mikasika ny am'lay fototsy lay olana na ny fototsy lay aretina dia hainy Jesosy hoe marina zany ka dia tonga izy manamarina ny vavaka ataon'ny mpanompon'Andriamanitra fa volombelony zany le olona voavony tataraiko taminareo teo. Voaingana ihany ko tamin'ny faraparan'ny taona iny dia nisy tovavy anankiray ny ona tamiko tao amborao nitomany izy tam'zany satria nivoaka ny bilan rehetra, voaka ny valiny bilan safady de inona no valiny tany cancerny col no nahazo azy, nitomany izy satria akoatra le fanertanana mahazo ny tenany de fatany fa ahafaty azy lay cancerny col, nitomany izy de na de tsy nantany azy akory ary de ny babababa teo izy nambarany tamiko fa ny fahotako pastera, ny didrako pastera, ny adalako pastera, no natonga ny oretina io mifona re pastera, ifony amy Jesosy a pastera, apio a pastera, vojeo a pastera, ivavao a pastera, tsy anao tsony a pastera, tsy anao adalany antsony a pastera, tsy aditra antsony a pastera, aloha tenao a Jesosy a pastera, teny ivavaka pastera. Nitomany izy tam'zany de nampahery azy de nambarako taminy fa ny tompo de vonina miala eloka azy raha toka vokatry ny fonao zany fifonana sy fibebahany zany. Nambarako taminy fa ny tompo de miala eloka azy raha toka vonina izy ny ho an'i Jesosy. Ary nambarako taminy ihany ko fa amin'ny alalany vavaka ataoko de ho sitrany izy ho afaky izy raha toka vokatry ny fony ny fanenenany sy ny fanampahany hevitra fa anaraka an' Jesosy izy de nataoko ny vavaka. De tao anatin'ny ray volana teo na rotokom-bolana teo eo de manatona matetitetika io vehivavy io na ho amborao na eo toko tamim-piangonana de mametra tanana aminy de raina Jesosy fa sitrany izy am'izao fotoana zao satria no afan'Andriamanitra tam'ilay herina faniaratsy netiny ditra ka natonga ny aretina cancerny col teo aminy. Sitrana somatsara za am'izao fotoana zao ary tsy niverina tamitsony ny aretina. Mijoro tsara ho an'i Jesosy, mitoetra tsara ho an'i Jesosy ao amin'ny fiangonana refy androtra kely ity vehivavy ity am'izao tsika miteny zao. Ry havanao, ianareo zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao. Ny tena toko ambara de ity. Androany, vonina Jesosy anamarina ny teniny fa izy tokoa de mpanafaka. Ivavako anareo ao de ho amarininy ny teniny fa izy tokoa dia mpanafaka. Mpanafaka amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao. Fa ity no mba misy fanetanana kely anetanako anareo. Matetika ny zavatra tena mamaika ny olona de ny famonjena ny fiainany amin'ny olombelona azy. Hoe manana olana toy zao aho, hoe olana ara-pitiavana, olana ara-panambadinana, olana ara-tokatrano. De zay no tena mamaika azy tia no afaka vetivety eo amin'ny fiainana. Na ihany ko hoe za manana olana eo amin'ny lafiny fivelomana na misy trosa tsy voaefa, na hoe za manana olana satria marary aho de ny afaka azy am'izany no tena mamaika ny olona.
tsoroko aminareo fa efa tiana ao anaty programan'andriamanitra ke ny anafaka ny olona arak' zany ambarako zany fa raha ohatra ka zay fotsiny teny fotoranao de mety tsy ho tanteraka aminao zavatra tediavinao na zavatra ilainao na de ivavako anareo aza izay mpanompon'andriamanitra fa ny tiako ambara de zao hoe ny tena mamaky an'andriamanitra indrindra de ny famonjena ny fanantsika ny atokatsika ana fana voavonjy zay zany ny mamaky an'andriamanitra be indrindra ary zay no antony natokany Jesosy ny teny tamin'ireo mpianatra hoe nahoana manany am'izay hoaninareo ianareo na manany am'izay hotafianareo ianareo na manany am'izay rano sotroinareo ianareo zany rehetrarehetra zany a de efa fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo fa izao aloha ka tsao ny fanjakako sy ny famarinana de anampoko anareo zany ho ataoko aminareo zany ny tiako ampitaina amitsika rehetra zany de izao hoe ataovy zay andraisana ho an' Jesosy mba ho voavonjy ny fanahinao ataovy zay ananana ho antoka hoe voavonjy ny fanahinao ary ataovy zay haizanao mitahiry ny fanahinao voavonjy anio amin'ny herinandro mbola ataovy zay haizanao mitahiry ny fanahinao voavonjy ary raha mbola afaky heritaona anao vo mandao nyty tany ity na hoe zay voatoka Jesosy dia mbola atao foana zay ahatahiry ny fanahinao voavonjy fa zay ny lehibe indrindra amin'Andriamanitra fa rehefa voavonjy ny fanahinao sako miteny ampabe maso miteny ampasahina fa io olana mahazanao io na inona zany olana zany dia ovan'Andriamanitra io satria araky ny efa nambarako taminareo hoe efa nataon'Andriamanitra ao anatin'ny programanasany zany rehetrarehetra izany zay moa zany ny afatra netiko anareo androany fa ity any ko misy zavatra anakiray manaraka ny tanako anareo tsara aminareo tompoko tsara aminareo raha ohatra ka eto an-tananarivo sy manodidina ihany misy anareo tongava mamonjy ny fiteom-pivavahana zay ataon'le fiangonana Refy Androndrakely tongava fa fantatry fa tena asoanao zany mety efa ianinao zay fanatana zay fa mbola tiako entanina foana anao hoe tongava tompoko tena tongava fa asoanareo zany ao anaty fitoam-pivavahana ataonay de miasa ny herin'Andriamanitra efa hitanay izy fa tena miasa ny herin'Andriamanitra ka na de tsisy ary ny fametran-tanana tsisy ary ny vavaka amin'ny marary tsisy ny fametran-tanana tsisy ny vavaka ho andreo manana olana de miasa foan'Andriamanitra manasitrana ny marary mamany ny olana tsy olona rena rono efa natsapa zany fa olona be dehibe ka mino aho fa amin'ny hoandro io de hiasa ny tompo tongava amin'ny alatso anareo ary io programa io misy dirana amy 7 maraina misy dirana 9 ora maraina misy dirana amy 1 ora maraina misy dirana amy 2 ora sasany tolakandro zay mety aminao dia vonjeo fa andro ny tompo ho anao zao zay zany no fanentanana nanentanako anareo kanefa inkio afaka miona aminay anareo raha tianareo zany fa vony ivavako anareo zahay ivavaka arytsika am'izao fotoana zao a resy Jesosy ho tomponao mpamonjy anao ampandrosoa hitra ao anatinao izy ome toeranao ny fiainanao izy ary tapoany ny hevitrao tena anompo azy ary saraka amin'ny fomba ratsy rehetra de ny fomba ny devoly na ny fomba ty zao tontolo zao ty am'izay de voavonjy fanahinao de ho hitanao voninahitr'Andriamanitra fanakera aminao ny vavaka zay ataoko anao zao apetrao fonao ny tananao ary raha afaka mandoalika aloha de mandoly akpiary masina fa hivavakytsika ry tompo Andriamanitra ry laiza hatrizay ko mandrakizay misotranao ao fa afaka nanambarany teninao teo afaka nijoly vavolombelona ihany ko ny am'ireo zavatra lehibe sy magaga efa nataonao teo aloha vavaka aminao ao Andriamanitra tsoto amin'ny anaran'i Jesosy no Jesosy maty teo ambony azo fijaliana ho an'ny mpanota rehetra no Jesosy zay efa nalevina natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fatelo ary nasantritry ny tanaka avanin'Andriamanitra noho ny am' Jesosy de mamindrafo am'ireo olona ireo anao manana olana izy ireo ao ny olana ara-pitiavana ara-panambadiana ara-tokatrano ao ny olana eo amin'ny lafiny fitadiavana eo amin'ny lafi famelomana ao ihany ko reo olana miseho amin'ny alalan'ny trosa tsy mety voaefa
ao re olana miseho amin'ny alalan'ny aretina na inona karazana olana mahazo ny olona mamindrafo aminy anao ka vonjeo izy ho afaka am'izany amin'ny anaran'i Jesosy araka fahefananomenahy tapako ny ozina ary roako amin'ny fanaratsy fototry ny olana nisy tamin'ireo olona ireo tapako amin'ny anaran'i Jesosy roako amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fanaratsy tsy maintsy resy satria Jesosy no efa niteny izy no mpanafaka ary miasa amin'ny alalany mpanompony amin'ny androandroany ity. Tompoandriamanitro manoloana andreo fahasoavana nataona ho an'ny olona androany de misaotra anao sahady ao ary reo olona ireo dia ovanginao ka aisotra sy akasitraka anao tokoa ny dera ny aja ary ny voninahitra de ho anao irery any anio ampitso ary mandrakizay ary tsofoko rano ny tsiraray avy ho amin'ny fiainana vaovao sy tantara vaovao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay zany tompoko no afatra nentina ho antsika tamin'ity androandroany ity ka de mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy. Mirary soa manao veloma tompoko. Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi Androndrakely